Aleloia. Faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy dia manona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Isan'andro isan'andro dia vaovao foana ny famindrapon'Andriamanitra. Manana an'izany ianao na tsy nangataka an'izany ary fa izao ny fahafantaranao an'izay mahatonga anao hiaina an'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Jereo tsara fa izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe isaky mihetrika ozy izy dia ampafantaro an'i Jesosy foana fa tianao izy. Dia tena izay mihitsy ilay izy hoe tsy hoe teny amin'ny vadinao ianao hoe ampy anao aloha le androany ny teny anao hoe tiako ianao dia ampy anao aloha izay. Fa tsy izay ilay izy fa afaka tenenao amin'ny zanakao, afaka tenenao izany ohatra rehetrarehetra izany tena tonga antsika mba tena hifanakaiky amin'i Jesosy. Hoe tena maninona tokoa moa raha isaky ny miaina ianao dia tena hoe Jesosy ny anaranao no iraiko, tena tiako ianao, tena tsapako mihitsy izany fitiavanao izany. Misy fotoana tokoa tsika tena tsy mahatsapa an'izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany dia sarotra be mihitsy ny teny amin'i Jesosy raha vao hoe andao hivavaka dia ohatra misakady tsy mahazo réseau izany. Nefa rehefa zavatra hafa dia mety foana. Nefa misy fotoana ianao raha mandinika ny tena tiany ny zanak'olombelona indrindra dia io miteny io izany tena miteny dia nefa mahavesatra ny olona indrindra ary mahasasatra ny olona dia ny mivavaka. Ampiasao ny fitaovana eo am-pelatananao izay efa omeny Jesosy anao mba hahatonga anao hanana firaisana amin'Andriamanitra. Zavatra tiako zaraina androany dia izao hoe tokantrano miaina amin'ny fahamarinana. Rehefa mandinika ianao hoe inona moa izany fahamarinana izany dia mijery ianao aloha eo amin'ny tenanao eo. Dia jerevanao tsara ianao hoe marina amin'ny tenanao. Misy fotoana ary tsika ohatrany hoe miteny ianao hoe te hisotro rano nefa kaiza io ny sotroinao. Rehefa tonga amin'ny tokantranon'olona anankiray izao ianao dia lasa ianao makody izy ianao hoe misy rano tsotra ve? Nefa ny tena tadiavinao jus. Dia mety hiteny ianao hoe ka sarotra be izany. Fa izao hitanao ianao izany mandainga amin'ny vatanao hoe za te hisotro jus nefa rano tadiaviko fa tsy maninona mihitsy na tsy amen'ilay olona jus ary anao misy rano misy siramamy kely ve? Dia miteny izy hoe ie fa indraindray ao amin'ilay olona feno jus za aloha tena ohatra izany mihitsy izay tena tadiavin'ilay olona nomeko azy. Raha miteny izy hoe za inona ve na hoana misy an'izao dia izay teneniny dia izay nomeko azy satria izay ny tadiaviny. Dia ohatra izay mihitsy koa tsika eo amin'ny Jesosy. Indraindray tsika tsy fantatra Jesosy, tsy hoe tsy fantamo moa izany fa izy ilay manaiky ny safidinao. Fa indraindray ianao ohatrany hoe inona ny ilainao. Ohatra izao hoe rehefa mandeha izao ny faminaniana dia izao hoe misy fotoana eny an-dalana eny ny mpanompon'Andriamanitra miteny atao raha amin'izay ianao amin'ity dia tsy manao amainina ianao. Nefany te an'izay ianao hivoakany nenay tsy izany fa dia tsy tamin'ny tompontsony izany hoe inona ary. Dia nefa ianao rehefa mivavaka any am-pandriana any mba mitaraina amin'ny tompo any tompo adoy izy Jesosy efa nizaraiko tary ilay izy dia efa lasa nizareo tao. Eny soa moa fa ampy ny fahasoavan'Andriamanitra fa teteny aminao hoe andaontsika tena hiaina izany hoe tena fahamarinana totaly izany. Aza vela misokatra mihitsy mivavantsika raha vao misy fahadisoana. Misy fotoana ianao rehefa mivarotra za moa mivarotra dia za tena mahay mivarotra mihitsy fa tena tsy mananona miteny izany. Dia ireo zany misy zavatra tena io tena tsy ndritsakako tombony satria tiako nefa tsisy an'izany tsakako tombony izany. Fa ohatrany hoe eny efa ela aloha ny afaka tamin'izany fa mba tiako zaraina amintsika fotsiny ilay izy. Dia ohatrany hoe ilay zavatra ataonao izany dia efa olona hafa no mitondra anao fa ho atoroko anao tsara mihitsy ilay izy rehefa avy eo. Dia mihetsika ianao dia rehefa miteny ianao dia indraindray tsy hoe azahoanao zavatra indray ilay izy fa ohatrany hoe miantso anao ohatra ny vadinao dia aiza ho aiza ianao dia ianao nefa tsezaka mbola tia nanina ohatrany hoe tonga dia efa zariny dia volo mandainga fotsiny hoe tsy mianatra miteny zavatra marina fa miteny lainga foana. Dia izao nefany tiako fantatritsika dia izao hoe namoronan'Andriamanitra ny olona moa izany dia olona ray fanahy ray fa rehefa tonga ny devolim-pandrava dia ovaovainy ilay olona
lasa taony lasa olona roa satria zao hafa ny ao anaty sainy dia hafa ny zavatra teneniny lasa misy zavatra anankiroa indraindray tena na izy tena ny arafanina satria tsy haintsony hoe inona le niteneniko tamin'iny moa inona le satria lasa miova lasa dia zao fanarainy ao fa akorotany devoly le fanatsara no manin'Andriamanitra lasa hovainy atao fanaratsy dia zao indraindray ianao tsara fanahy dia indraindray ianao ratsy fanahy dia tsy hainao tsony zany mitondra anao hoe iza marina ry aty za ve le olona tsara fanahy sa le olona ratsy fanahy satria akorotany devoly daholo ny zavatra rehetrarehetra ao Mateo 7:20 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina nefa ny ao anatinareo dia feno fihetsaram-bela tsisy tsy fankatoavan-dalàna tanao lasa olona roa zany dia nefa tsisy atenatenany fa na tsara na ratsy dia ireo zany lasa any anatinao zavatra hafa ny avoakanao zavatra hafa dia tsy fantatry ny tompontsony hoe iza le hovaliana le ivelany sa le anatiny dia lasa hoe aloha ianao makapaozy aloha zany dia te hiteny aminao hoe Andriamanitra tsy sarotiny izy amin'ny fikarakarana amin'ny fiainantsika fikarakarana amin'ny fiainantsika amin'ny fiainatokantranontsika ny fiainantsika tena tsy sarotiny amin'izany izy satria izay mihitsy ny namorony antsika olombelona raha jerentsika zao amin'ny Genesis 1:9-20 ka hatramin'ny 7:20 dia ozy ny ten'Andriamanitra aminaran'ny tompo manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andesika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika ary oka izy anjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrika Andriamanitra ny namoronany azy lahy sy vavy ny namoronany azy ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maroa fara mihabetsaha mameno ny tany mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ranomasina ny voromanidina ny biby rehetra izay mihetsika ambonin'ny tany zereo tsara hoe namorona ny olona Andriamanitra tsy niteny izy hoe ataoko marary ataoko sahirana rehefa tena namaky baiboly any zavatra tsy hoforon'Andriamanitra tamin'ny voalohany dia hôpitaly sy banky zay ireo roa ireo ny tsy hitako ao fa ny zavatra rehetrarehetra nataon'Andriamanitra atao tsy ratsy daholo akory ny zavatra zany fa ohatrany hoe tsy tao anaty programan'Andriamanitra zany ny saina hoe dia tribunaly zay koa tsy tao zany tsy tao anaty sain'Andriamanitra hoe misy fotoana zareo hisaraka misy fotoana zareo efa ampitorina misy fotoana zareo tsy nieritreritra zavatra ratsy tamin'olona mihitsy Andriamanitra fa ny zavatra namoronan'Andriamanitra ny olombelona dia tadidio tsara fa ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona dia tsotra ihany hoe inona ozy izy anao ny olona tahaka ny endrikitsika zany hoe tsy ianao zany dia noforonin'Andriamanitra tahaka azy fa rehefa tonga ny devoly ozy izy pasteur nijiva teo hoe nalaina ozy izy Adama dia nitsombany aloha communion voalohany tamin'Andriamanitra ny hoe ny programany devoly dia hamotika reo zavatra tsara rehetrarehetra nataon'Andriamanitra dia mila ianao mailo ao anatin'izany hoe zange olona miforonon'Andriamanitra miforonon'Andriamanitra ianao tahaka azy miforonon'Andriamanitra ianao ohatranazy dia ianao zany mila mikaroka hoe Jesosy raha za zany Jesosy miforononao ohatranao tokony mba mihazakazaka andeha hitovy aminao jereo tsara ny devoly manimba zay toeran'izay izy tena tiany sy mbana be zay mba tsy hitovizanao amin'Andriamanitra zay manana fikasarany tsara Andriamanitra ozy izy ateo nanao ny olona manampitovy ny takanazy mihitsy ny ianao fa tsy nampitovy ny taky ny omby ohatra azon'Andriamanitra ndotsika ianao olona dia ampitoviana amin'ny liona na ampitoviana fa ozy izy hoe ohatranahy mihitsiny ohatranahy ny tiako hitovizan'ireo olo ireo tsodrano azy zareo fedanany raha tena hoe fitinina amin'ny bango tokana namorona ny olona izy hiadana zay ny tena tiany atongavana fa rehefa tonga ny devoly ozy izy ateo sy ny fialonany dia nandravany izay fikasan'Andriamanitra zay dia lefa naray tsara lasa tia novaina fanaratsy dia lasa ohatra tsy hoe manana tsy fanarona ao anatin'ny olona fa fanaray ihany fa lasa miovaova ny olona betika tsara fanahy betika ratsy fanahy betika tsy mijoro amin'ny zavatra rehetrarehetra dia zay mahatonga ny Andriamanitra nanangana ny Jesosy hoe mampalahelo reto olona reto satria nisy fotoana mandringana foana izy aloha dia nefa fa misy mipotra indray
de izy zay zao aleo alefa Jesosy Kristy de rehefa tonga Jesosy Kristy de nanadio antsika tamin'ny rany izy mba hahatonga antsika mba anana an'izany hoe fahasoavana nomen'Andriamanitra andovatsika an'izay indray raha efa rava le izy tamin'ny voalohany de ao amin'ny Galatiana 5:22 de izy ny ten'Andriamanitra hoe fa mivokatry ny fanahy kosa de fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famirapana fanaova-tsoa fahamarinana reo ny toetran'Andriamanitra de reo ny tiany Jesosy ampidirina ao anatsika de rehefa tafiditra ao anatsika ireo toetran'Andriamanitra reo de lasa miverina mitovy amin'Andriamanitra indray tsika de jereo tsara fa ny plan de voly indray amin'izao de andrava an'ireo zavatra vokatry ny fanareo mba hahatonga anao tsy hitovy amin'Andriamanitra indray izy pastera omaly hoe tsy ataony mamela heloko ianao satria ny makaly vonoiny le fitiavana vonoiny daholo le zavatra tsara rehetrarehetra indray izay efa nandraisantsika tamintsika nandray an'i Jesosy de lasa nisy fanahy vaovao lasa novaina daholo indray momba antsika ray manontolo rehefa nandray an'i Jesosy tsika satria hitan'Andriamanitra hoe very le izy le tamin'ny voalohany de rehefa tonga indray Jesosy de nandray an'i Jesosy indray tsika de nameny an'ireo vokatry ny fanahy ireo indray tsika rehefa nidioviny tamin'ny rano hoe zao indray ary tia indray tsy hoe seconde sens moa zany fa reto indray io indray raha ireto indray nameko anareo mba hahatonga anareo hiverina ho tahaka an'Andriamanitra de jereo tsara ny ao an-trano indraindray ny ankizy nampiraitam-po ary fakahala fampialona satria aiza misy sekoly mianatra mialona fa tonga de alefa an'le de voly ao anatin'le olona le izy tonga de lasa ohatrany hoe satria nohony zay le zavatra zay de lasa tonga de mahay mandainga ho azy tsisy sekoly mihitsy hoe ndao hianatra andainga zange tamin'izany nianatra nakahala tena vola be mihitsy nalohako tamin'io tsisy an'izany sekoly zany fa mila ho fantatrao fa ny devoly tsy ho avy raha tsy handringana sy hamono izy izy ny tenin'Andriamanitra tonga de ampidirina ao anatinao fotsiny felonana vao mahita zavatra tsara de efa iny fa mialina satria maninona ampiainany ny toetrany tiany koa izy mba hampiditra ny toetrany ao anatin'ny olona fa tsy tiany ny toetran'Andriamanitra ihany ny iainan'ny olona de aloha mampiditra ny toetrany ihany koa ao anatin'ny olona de itsika zanak'Andriamanitra mila tonga saina hoe Jesosy tena za kosa tena ho raisiko ny fanapahan-kevitra andraisako an'izany tena hoe iaina amin'ny toetranao zany de reo vokatry ny fanareo reo ny itovizantsika amin'Andriamanitra raha te hiverina amin'le amin'ny voalohany ianao zany de iaino tsara reo zavatra reo de jereo tsara fa no raisitsika androany de momba ny fahamarinana vokatry ny fanahy izy io ao amin'ny Genesis 3:9 de ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary zao ny tantaran'ny Noa de lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa jereo tsara nge melohany io zavatra io tesitr'Andriamanitra nanenina izy namorona ny olona satria tsy mifanaraka tamin'ny zavatra rehetrarehetra izay napetrany fa kosa jereo tsara Noa inona ny zavatra Noa marin'Andriamanitra hitany teo amin'ny Noa ozy izy hoe Noa ozy izy de lehilahy marina tsy afaka ho aringana ny fahamarinana ny toetran'Andriamanitra ao anatinao hitan'Andriamanitra hoe nisy toetra ny tao anatin'ny Noa de ozy izy hoe tsy andringana ny Noa tsy Noa no nitondram-bavaka hoe Andriamanitra aza ringana sy ny akonako tsarovy izay menakavy Andriamanitra tsy nanao an'izany Noa fa ny zavatra hitan'Andriamanitra tonga de tazan'Andriamanitra fotsiny hoe Noa kosa olo marina izy te hampanantenanao androany hoe mety mandalo zavatra mafy ianao fiainanao fa zao tsy maty eo mason'Andriamanitra ny fahamarinana ataonao rehefa miaina ny fahamarinanao aza mba kivy zany zao ve de zany Jesosy tena miaraka aminao manina toa izay mivavaka ihany ny tratrany zavatra ohatran'izao ry anina zao tsy mivavaka ry zavatra zao zao nefa jereo ane zay nefa nty inona tsy hainao zay zavatra hitondran'Andriamanitra ny fiainanao fa ny zavatra ataovy ao anatin'ny sainao de zao hoe fa naninony Noa ny hitan'Andriamanitra Noa hitan'Andriamanitra satria nisy toetran'Andriamanitra tao anatiny toetran'Andriamanitra izay tsy azo vononana tsy azo aringana any ambanin'ny tany zany ny toetran'Andriamanitra fa ny toetran'Andriamanitra mampiakatra ambony foana
dia teteny aminao hoe mety mieritreritra ianao hoe ianona ny mba fiainako aza homena tsintsony ianona manomboka androany fa ianao tsy misy an'ilay toetran'Andriamanitra ao anatinao dia lasa taraiky tsy tazany mason'Andriamanitra mihitsiny dia lasa tsy hitany. Indraindray tsika ampianariny devoly an'izany. Nisy marisesaka azoko dia tonga dia enon'ilay olona teo any telefona dia sosoany aingana ilay izy zange tokony efa tafa be mihitsy fa iny ray ratsy rio fa io ananako alahelo mandrakizay io. Tena miteny aminao tsisy idiran'izay tsony izao fa jereo no tsisy nizanizana nimba azy tsisy nininona nataonao tsisy fa ny zavatra nataony dia izao niaina fotsiny izy nampiasa n'ilay fitovizany tamin'Andriamanitra dia niaina n'izany fahamarinana izany izy dia alaivo sara tsaina hoe ao anatin'ny firenena anankiray no areriny sy ny fianakaviany navahan'Andriamanitra. Dia tiako mampanantena anao hoe aza-kivy izany manao zavatra tsara, aza-kivy izany Andriamanitra raha vao mahita fahamarinana eo amin'ny olona anankiray dia izao mahita lalana foana izy hanavahany an'iny fa mety tsy arak'ilay programanao ilay izy, tsy arak'ilay fotoananao dia mety mandinika ianao hoe tara ve Andriamanitra fa mety mbola tsy amin'izay ilay izy fa izao toy izy foana ny fahatsarana efa iainanao atao foana fa jereo no teto tsisy vavaka naitiny Noa hoe Andriamanitra raha ho avy ty safodrano ka iza mony aizany Noa hoe safodrano raha ho avy ny safodrano arovy izay menakavy raha ho avy zao tsy nieritreritra n'izany Noa fa navelany nandeha fotsiny fiainany fa zao nanao izay tian'Andriamanitra fotsiny izy rehefa niaina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra Noa io mason'Andriamanitra io dia tsy mba nkipy tamin'ny Noa fa ny rehetrarehetra hitan'Andriamanitra daholo ka titiny aminao hoe hitan'Andriamanitra ngenao hoe indraindray ianao tokantrano za veranga efa manao an'izao mbola tsy hitan'ilay vadiko ihany za zao efa mivavaka ho an'ilay zanako nefa zareo tsy mety miova ihany za zao efa manao an'izao za efa manao an'ity inona ny zavatra tsy efa mba nataoko fa zao titeny aminao azankinina valim-bavaka ny toetra tsara nananao fa Noa teto tsy nanankina sady tsy nafantatra akory hoe ny vinantony ve ho tafiditra ao anatiny ao sa izy ahoana dia jereo tsara fa ianao ve mba mieritreritra hoe ahoana ozy izy Andriamanitra hoe nampidirina tao anatin'ny samby daholo ny vitsika nina dia aiza nefa taranao ny vitsika hoe ty lahiny dia ty mivaviny tsy hainao mijery an'izany lalitra ohatra hoe ty lalitra lahy dia ty lalitra vavy hoe ampidiro daholo hitanao amin'izany ny fahaiza-manaon'Andriamanitra fa ny fahendrenana anantsika ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia izao aza miova ho ratsy mihitsy ianao aza vela ho ratsy mihitsy ianao fa toy izy foana ny fahatsarana nananao atao foana ny fahamarinana miaina foana ny ten'Andriamanitra fa ao anatin'izay zavatra izay dia ho hitanao tsara fa hiasa mahery eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ozy izy ateo raha vao mahita fahamarinana teo amin'ny Noa izy dia navahany tsy tafiditra tao anatin'izany atao hoe fandringanana izany fandringanana nge misy foana tsy fandringanana ny tenanao ohatra fa fandringanana arabola arakasa arakiny be dia be ny azo atao hoe fandringanana fa ny olona miaina fahamarinana amin'ny sitrapon'Andriamanitra jereo fa tsy haringan'Andriamanitra izany mihitsiny matetika isika misaina hoe zao hoe devoly ratsy devoly aloha ratsy devoly zao io mihitsiny lasa manantona mpiandry isan-karazany iasanao ndraindray iasana daholo iasaony atao amin'ny toeram-piasako fa zay tsy mandeha mivola mba hiditra izy amin'izay hitanao misy zavatra eny indray ataontsika ohatra manaonao foana ihany indraindray ohatra tsy haiko raha tena mandinika ianao fa ohatra misy zavatra ataontsika indraindray ohatra tsy dia mety ihany tsy miditra ny fahafahana zao dia aloha mihitsy ny makapiandry dia alaina ny avatsy zao tanàna dia aloha tsy dia mahery loatra ireny fa aloha vana ny avatsy indray dia rerakeo ianao manova nid gauche droite tsara dia na indray hoe manaova rakitra matavy an'izao fa zay mihitsy mahatonga ny asanao tsy mandeha ianao dia tsy mba manao rakirakitra mihitsy nilay ohatra n'izao reny dia tereteny aminao fa Noa teto aloha ohatra tsy haiko aloha izay rakitra matavy nataon'ny tany sady ray tsy miteny aza manao rakitra ianao fa iny ianao sy Andriamanitra iny fa izao Noa tena tsy niasa izy fa niaina tamin'ny fahamarinana fotsiny izy nalainy ilay hoe Andriamanitra iza moa Andriamanitra zange noforonina mitovy amin'Andriamanitra dia iza moa zao Andriamanitra zao izy dia marina izy dia mpamela heloka izy dia be fitiavana izy dia zao
tsy mitanisa heloka izy ohatran'izao ay za zany tokony miaina ohatran'izay rehefa ohatran'izany nentsika eo tokantranontsika eo a dia tadio tsara fa tena hoe fiainana feno fahasambarana ny fiainantsika nandrayntsika mitady an'izany fiainan'izany hoe jesosy eo ahoana ary ny iainako an'izany fiainana tena fahasambarana zany za efa mitady anao za efa miaraka aminao nefa ny a ndraindray mbola mitomany foana satria nahoana tsy le fiainana le fahasambarana ny tediavinao fa tsy le tompony le fahasambarana iza ny tompon'ny fahasambarana Jesosy dia ahoana ny afantaranao iainanao an'izany mila alainao ny toetrany aloha verenany amin'ny sorsa ozy izy ny fitentsika izay verenany amin'ny voalohany namorona anao izy tsy ohatran'ny olon'izana ohatran'izy fa ohatranazy rehefa ohatranazy ianao dia afaka miaina n'izay iainany rehefa mitovy amin'ny Jesosy ianao Jesosy tsy makahala olona izany Jesosy tsy mandainga izany Jesosy tsy mitenteny foana zany izy fa Jesosy hainao tsara Jesosy ka teny amintsika hoe matetika misaina foana hoe ahoana ihany ary aza manao ahoana ihany tsony fa ny ataontsika izao aloha hiverina amin'izay namoronana na alaina atao ohatra eto foana hoe raha ohatra ka simba ny tômôbilanao hoeto any amin'le tena mahay anazy aza vela hoe tômôbila ny simbako olona spesialista tamin'ny bisikileta ny alainao bisikileta ny ainy fa tsy tômôbila dia alay fisaretsaina indray hoe dia hitanao reo izy ndraindrayntsika misy zavatra simba tsy mandeha ao fiainantsika dia any amin'ilay spesialista tsy izy raha marary zao ny kibonao dia hoe inona no anao paracetamol ve marary vavony eo fotsiny ianao fa tsy nininona miova fa tokony any amin'le inona ny zavatra mety ohatray koa tsika Andriamanitra no namorona atsika raha misy problème eo fiainantsika izy ny spesialista manamboatra anao aloha any mitady spesialista tsika mihitsy raha vao marary masona ianao tena spesialista mahay io dia olona tsy hainao na mety ny mamo izy mandidy anao na ohatrany fa ny sainao zany dia fa hoe prof tsika mihitsy ny anarany ianona nge tena dangereux io fa tena grave io dia iny ianao dia manaiky ny zavatra rehetrarehetra teneniny zao ny ataonao zao professeur mihitsy ny teniny zao tandremo zaho ny tsy mahazo mihina menaka dia tena tsy mandray an'io menaka io ianao na kely ary satria professeur nefa mety ho diso indray mandeha any fa dia zao satria professeur dia ekena daholo ny tenin'ny professeur fa ahoana ny tenin'i Jesosy okaloha okaloha zanga Jesosy nefa ianao te hiaina tahaka an' Jesosy ohatranay namoky olona tsy omby 10,000 izy to dia miteny fotsiny dia reny zao tianao hiainana te zao izy fa zao le toetrany ao atokantrano tena ndraindray ianao ohatrany hoe miandry valiny manao an'ity dia mba aiza kosa mifakasitrahana misy an'izao ndraindray ohatr'izay nitondrantsika amin'ny fiainantsika tokony misy fakasitrahana kosa tokony izao dia iny le hoe mbola tsy any Jesosy le zavatra natao fa rehefa fantatrao tsara hoe Jesosy za Jesosy tena hiaina amin'ny famanana ninona ataondraindray dia za ataoko foana zay zavatra nametrahanao no anato amin'ity tokantrano ity fa tsy hoe rehefa testesy ianao amin'ny zanako dia za tsy handro sakafo androany za tsy tsy ohatran'izany le izy fa tena hoe ianao na efa iolo le izy dia ataonao foana le izy satria zay zany le izy ka teny amintsika hoe Andriamanitra io dia Andriamanitra marina izy raha vao misy fahamarinana ao anatinao dia mijery anao izy dia amin'izay mahafahamarinana azy zay indrindra mahatonga antsika miaina amin'ny fahamarinana satria raha vao tsisy fahamarinana ao zany dia tsy ao izy ao amin'ny jerentsika ke Job Job 2:9 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe dia ohatsy Jehova tamin'ny Satana efa nandinika ny Job mpanompoko fa ianao fa tsy misy takazy any ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy mbo jereo nge zany Job tsy namoaka tamin'ny Facebook hoe za dia olo marina koa fa ataontsika mihitsy zay hohanina kely dia vapotratsika eo hoe za dia zao za dia ty alefatsika eo tsy nanao an'izay Job fa tonga dia le Andriamanitra ny ambony any fotsiny mahita an'le izy satria tonga dia hita an'Andriamanitra dia tena zavatra tena tiako tena
tena hoe ho azontsika androany a dia zao hoe hitan'Andriamanitra ngenao hoe tazana ianao, hitan'io fahoriana mahazo anao io, hitan'io zavatra mitrango io, hitan'io zavatra hoentinao io, fa ome ho azy le tena hitodiany tena hoe hidinany eo aminao. Jereo Joba, tsika mahita daholo fa mafy ny netiny Joba, fa nanary azy hoe Andriamanitra. Teo foana Andriamanitra natao anatin'ny vaiary izy, nitsirika foana Andriamanitra, fa inona ny andrasan'Andriamanitra mba hampody azy hiverenany amin'ny sorsa. Rehefa miverina tamin'Andriamanitra amin'izay izy, zay Andriamanitra vao oke zay ary, satria fantatr'Andriamanitra fa olo maro no Joba io. Dia zay natonga n'Andriamanitra tsy nanary, zay le tena ny pasteur Omaly hoe tsy manary bandekama, tsy nanary an'i Joba zany mihitsy izy, na tamin'inona na tamin'inona, fa teo foana izy. Mety miatrikolana ianao, mety miatrikina ianao, omeo fotsiny zay tadiavin'Andriamanitra, fa izy tsy manary ianao zany. Aza kivikivy zany hoe tefa tsy hita tsony fa defa zao. Jereo foana Jesosy, tsisy olo jereo Joba, tazan'Andriamanitra daholo izy eo ambony eo mijery izy, fa ny olona tena matetika tazana dia zay olo marina. Mijery izy, efa nahitany Joba mpanompoka ve, Satana nge mipanganao foana any ambony any isan'andro, tena io zao dia ozy izy hitako mihitsy ny zany teneninao zany ozy izy, fa zao ianao nga ozy izy efa nahitany Joba mpanompoka, za tsy mbola nahita olo marina ohatran'io. Ao an-tokantrano miena fahamarinana, tena miena amin'izany fahamarinana zany. Raha samy nandalo ady ny olona rehetrarehetra, tsika rehetrarehetra nge samy mandalo ady daholo fa zao Andriamanitra eo ankilantsika foana. Za ozy izy tsy hanome zavatra fakapanaty zakanao zany, fa zay zavatra ataony eo amin'ny fiainanao fa tamin'ny famapety anao hisondrotanao ambonimbony kokoa. Amen. Jereo tsara fa tsisy tsony ny Joba manaraka hoe io indray Joba fa miverina tamin'ny zavatra nataony, fa zao rehefa nanarin'Andriamanitra izy, nentin'Andriamanitra, ino ny fantatr'Andriamanitra fa mapety azy, dia jereo fa miverina le double portion zay tsy nangatahany akory, tsy nanaovana faminaniana, tsy nakarana tany atendrombohatra, tsy nanaovana zany double portion zany, fa tonga dia mivavan'Andriamanitra fotsiny, miteny tsolotro zao fotsiny hoe zao noho izy Joba, tena zao dia zao verina daholo izy ny zavatra very rehetrarehetra, ary avery koa indroa ary. Dia ianao tsy te handalina an'le aty aloha, fa tonga dia hanompo an'Andriamanitra mba hiverena an'le double portion, dia ahoana ary aiza koa nisy calcul an'izany. Raha mame calcul zao ny mpampianatra hoe 1 plus 0 ohatra égale mame 5 ohatra, dia anjaranao mameno an'iny hoe 1 zany dia fenoko 4 fotsiny eo dia mira 5, fa ianao dia tavinao 0 dia plus 0 dia égale 58 ohatra safiry. Dia firy zany manome firy, fa au moins tokony misy indice kely aloha eo hoe 1 dia plus 57 dia égale 58, fa ianao tianao tonga dia tsikinana amin'izao fotsiny hoe tonga dia 58 fa tsisy ninninina. Mety ka tsy mety zay zao tsy mety zay, fa tsy maintsy ianao inona ny tokony ataonao, hiaina amin'ny fahamarinana, mira double portion. Amen. Aza tonga dia ary amin'ny 58 ariva tsy teny tsy afaka baka eo anao taraiky eo. Dia tena amintsika hoe Andriamanitra nge tena tsara izy mitenenako an'izany, satria tena tia anahy izy dia tia anao, tia antsika rehetrarehetra izy. Ny ady ozy izy ateo tsy maintsy misy, izay tsisy olona angataka zany amin'Andriamanitra hoe nenahy le fisedrana ohatran'izao mbo tedaviko aminao, tsisy an'izany, tsisy mahafantatra an'izay ady ho lalovany ny olona tsirairay avy, fa zao Andriamanitra mahafantatra hoe hatreo fatranao hatreo. Dia zao zakany Joba le izy, matovy vahan'Andriamanitra le tady. Inona ny antony namahan'Andriamanitra n'le tady? Tsy hoe ratsy sain'Andriamanitra, fa tian'Andriamanitra izy hiakatra ambonimbony kokoa, fa tsy ho maty eo anatin'io fisedrana io zavatra lalovany io. Dia teny aminao hoe ao anatin'ny ady indraindray mety hoe tsy mahita fity mihitsy ianao avadinao ohatra na ohatran'izany, dia zao mba mianatra mangingina kely ohatra aloha hoe Jesosy tena mba ohatran'izao, na mety hoe vao miteny ianao dia zanakao mamaly valy ianao foana ohatra, dia mba mandindiny tena kely fotsiny
mba mananana kely fotsiny dia ndraindray ohatra ny hoe rehefa mandeha indray ianao dia tsy mahita fity mihitsy na iza na iza ohatra ny hoe izay andananao dia ohatra ny tsisy ana dia ianao arakiva hoe zangamba dia lasa mitete foana amin'izay zay manitra zay tsy tian'olona reny zany a reny tena tsy kristianina ny tokony miteny izany satria jesosy nge efa nampahatraina mpanankarena antsika le arena tsy voatery hoe vola fa fahendrena ohatran'izany dia rehefa mana fahendrena ianao a dia iny fahendrena iny mahatonga anao ahita fity misy olona nge efa atosika efa takininona fa tsy mety mihitsy satria zao iandriamanitra mihitsy nefa zay manohatra mpiavinavina izy ozy izy dia ianao zany efa alefanao daholo zao rehetrarehetra zao vavaka ianao efa apetraha tongotra efa apetraha tanana efa apetraka daholo zao rehetrarehetra zao satria maniny le olona mihitsy mila mandiny tena tsara hoe andriamanitra inona aiza ho aiza fa izany nangataka fisandratana tao anatin'ny baiboly jereo jereo nareo mety mbola tsy mahay toetra n'andriamanitra ihany jereo nge ry izy ty zanaky izy solomona ny anazy nameny jesosy ty andriamanitra tiako loatra ianao fa za tonga dia anao fa ondry arivo ozy izy andriamanitra tsy dia le ondry arivo loatra ny hitako fa le fahendrena sy le fitiavana tao anatinao dia zao i solomona tsisy mpanjaka ambony noho ianao zany tsisy ambony noho ianao ary tsisy tsony amin'ny andro evinao tsisy mpanankarena noho ianao zany ny teny aminao a nanao fifadikanina raiky amin'ny 20 andro noho ny amin'ny fahazahokarena ave i solomona tsisy an'izany hanameny toetra tsara n'andriamanitra fotsiny izy tiany fotsiny andriamanitra dia nanao zay azony atao izy tsisy ny terena tsisy ninnininy fa tiany tsotro zao fotsiny dia jereo andriamanitra tena mijery an'le vrai izy indray ianao hoe alealoha anatitra ondry arivo indray tsy zany fa melohan'le ondry arivo le fitiavanao an'andriamanitra ao atokantrano ny ianao tena be dehibe ny anehoana fitiavana an'andriamanitra hoe vehivavy mangina lehilahy tia zanaka manaja ray aman-dreny tena safotry ny fitiavana mihitsy andriamanitra vao mahita nyreny zanaka manaja ray aman-dreny reny jereo ke reto inona reny ataoko an'reto tena zao tonga dia ampahitako fititsotro zao fotsiny le tsy vitan'ny olona ataoko vitany tonga dia mandingana be dia be ny olona tsy maintsy mandalo amin'ity fa zao reto zazy reto tonga dia ataoko mandingana lavitra be misy an'izany ange enitsika foany zany amin'ny fijonona vavolombelona sy ny rehetrarehetra fa zao atao vitan'andriamanitra verena amin'ny toetra n'andriamanitra verena amin'le namoronany ianao raha vao manomboka tady akala olona tonga dia miediva amin'izany za tia olona fa tsy makala olona vao manomboka manivaly ao an-trano jesosy fa maninona ny ray aman-dreko nataoko an'izany mangina aingana vava vao manomboka tady anao zavatra fa hafa tonga dia hovaina daholo satria maninona zay ny atao hoe hiverina amin'ny lohany hiverina amin'ny lohany jereo tsara joba teto verina atontsika joba dia tena hoe niatrika ady izy ohatranao mafy ny adina trehan'ny joba ozy izy mivadiny taminy hoe mbola hiaina amin'ny fahamarinana ihany maninona raha mivadika amin'io andriamanitra io amin'izay dia aveloanao ho faty jereo tsara fa midika zavatra be dehibe zany teny zany vao miala amin'ny fahamarinana angenao dia maty zay sy joba hoe ohatra ny vehivavy-dala ozy ny fieritreretako anao za tsy miala amin'andriamanitra zany mety misy toetrako tsy fantatro tiany antsinana dia mandalo an'izao zavatra zao fa hiverina hitady an'izay zavatra tetavin'andriamanitra izay fa rehefa tonga izay zavatra tetavin'izay andriamanitra tsy maintsy miverina amiko dia jereo fa miverina tamin'andriamanitra joba ary mason'andriamanitra teo amin'ny joba foana na dia nandalo ady ary izy ka tia-pahery ianao mety eo atokantrano mety misy zavatra mafy lalovanao amin'izao fotoana izao mety zaka ny sainao mety zavatra be dehibe mandalo fa zao jereo joba andriamanitra teo foana tedavy fotsiny izay tian'andriamanitra inona ny tedavin'andriamanitra aminao dia ho hitanao zany hoe tanan'andriamanitra zany omeo azy izay tedaviny asa mametraka fanontaniana sarobaliana ntsony ahoana ny anaovako an'ity ahoana mianafy fotsiny amin'ny fahamarinana asa velenao no mitondranao fa aleo izy nitondranao inona namoronana ianao hiaina vokatry ny fanahy fitiavana asa vela misy olona kalainao zany
asa vela misy olona tsy tiana zao mampalahelo anay ao an-trano eny ara fakaly tena raha vao manao default anankiray dia efa tsy tiako tsony tsy tiako mihitsiny misy mpiara-mivavaka indraindray ohatra ny hoe tsy name sambosanao teny an-tsena ohatra dia tao mitrampokon'olona dia tonga dia izay samy teo fa zareriny tsy nameny dia iny dia izay raha izay dia efa tsy tianao tsony tady tsara fa iny ny testanao iny io zizandriamanitra hoe tina vao tsy ampiana sakafo kely dia mbola ohatr'izay indraindray any ampanaovana croisade any miteniteny be mihitsy ny ao anatin'ny fonao io nge na tsy mitena raha vavanao andriamanitra mahafantatra an'izany any ampanompoana an'andriamanitra omeo maximum tsara indrindra jesosy eo impiry zenao zao mba mila anahy isan'andro aho vao mifo dia mangataka aminao taio a jesosy a tiandray za sy ny ankonako jereo re pitso kely andeha hianatra reny arovy reny jesosy a aza vela tafotoana na dia tafotoana kely fotsiny ara dia aza vela vitanao mihitsy miteny an'izany jereo nge reny nge ngeta be fotsiny nefa nge mbola teny akory makarite jesosy a tena any amin'ny jesosy ny tantaranao an'izay tena zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fonao ao fa zao rehefa tonga ny 3 andro zay mbô mila anao zay izy izy aloha rehefa nyteny any hoe raha tsy natsainao arenao aloha zo vato ny antsoantso efa zao manana izy manana anao dia zao misy fandaminana misy an'izao tsy te tsaindray tsy mety amin'ny tainay zany a inona hoany ny laoko nina tsy de be saosy tena miteny aminao aza mandeha fa ndana miditra restaurant tena miteny aminao a misy fotoana za tena nandika an'izany mihitsy hoe efa miezaka ianao manao an'zy tena hoe mameno tsara indrindra hoe zao rangahy zao mba tao ampetafy kanefa noatra ny diso ny teo vilianao tena mandiny tena fa ianao mihitsy namboarina amin'io resaka io tena mitsotra aminao a fa tena manao sakrifisy raha jerena ny zavatra rehetrarehetra tena miteny aminao a fa misy olona tena efa miezaka mitady zay apety ny zavatra rehetrarehetra fa zao misy olona tsy mety afa-po mihitsy normal izy mety tsy nahafa-po satria mety tsampony azy ohatra fa zao mba fetsy amin'izay manomboka hatreto za mihitsy nga mba nitiana andriamanitra ka manina mihitsy koa moa raha fadianina za kosa ve nandoha vola te zay nge nandoha parti ty pastion parta tsy marina ianao satria tsy hiady an'izany ny andananao any andeha etafika nge ny andananao any fa fitiavana tsara aloha rahandriamanitra mbola tsy niteny hoe mandritry ny tafika rehetrarehetra sady tsakisotro rano ny tsakis tsy zay mandovola nge ny afaka mihinana dia hiteny amintsika hoe misy zavatra zay ataon'andriamanitra indraindray tena eo anao vao rehefa mamangy tany nge mamangy olona any amin'ny hopitaly any mavita mividy omby anankiray izy fa tsy afaka manandrana na ohatra n'iny ary satria manino tio daholo ny rehetrarehetra tsy mahazo mihinana vongakena dia anao nefa mbola mahazo mihinana ray ny olona ohatra roa dia nenao ray mipetraka teo ambony vilianao dia iny ianao dia minainaina ohatra ny reny iny reny dia tsy miteny vavanao fa henony jesosy reny fa vitan'i jesosy nge mampitombo an'iny tonga dia le fotsifotsy iny mivadika hena daholo tena indraindray any amin'ny croisade eny tena teneniko anareo fa marina izany misy fotoana zay tena hoe ny directive moa zany dia hoe miara-mihinana sakafo ao daholo dia maka sakafo hoan'ny ankizy zany dia maka sakafo dia hoaninay dia io paster jao jerena le laoka sy anankifolo nisany nefa zay 20 dia za zany hoe zareo ve manisa sara sa tsy manisy dia eny tsy maninona ho patera fa hoano za tsinana dia fa tena miteny anao manisa tsy manisa 10 iny misy olona tonga avany eo amin'ny tanàna eo i paster zay anaritra nyity sakafo ty ho anareo atsona da hoentina trany an-dakozia any iny ameo andry zareo teknisianina any ameo an'ity fa tsy lanina indray zay le tiako tenenanao hoe rehefa tian'andriamanitra ny hinananao ny mihinana be dia be anao fa tian'andriamanitra anao tsy mifantoka amin'izay aloha dia tsy mifantoka amin'izay fa te mba noro antsika fotsiny fa andeha indray manko tsika amin'ny herinandro dia aza zatra loatra mandeha
da aza zatra loatra hoe Jesosy azao rehefa zao ndraindray any misy an'le hoe mifoha am'izao de mifoha am'ty de ianao efa reraka mitsangana rety mifiry de mbola voazina indray am'ty de lazaina koa fa mitsangana maninona koa zao raha mipetraka misy taona tsena hoe ndao hitsangana daholo hoe de teny aminao ekeo fotsiny satria zao iny 3 andro iny ange mbo ilain'Andriamanitra aminao zay izy zao mba milanao amin'iny andeha mba anao ny asany izy milanao de azakafiana le izy ka hoe kafianao amin'ny temponao indray fa aleo izy tena hita fi mihitsy mahitanao manao ny asany. Amen. Ao amin'ny Samuela 2:2-20 dozy ny ten'Andriamanitra hoe ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo marina no isehonao fa marina. Ao amin'ny olo marina Andriamanitra ny tena maneho an'izany hoe marina rangahy Andriamanitra, matoky rangahy io Andriamanitra io ao amin'izany olo marina zany ka aza avela hovaniny zava-misy ny toetranao fa mijoroa marina foana. Mety zavatra rehetra mitondranao any amin'ny tsy fahamarinana fa ianao aza miaina amin'izany, miaina foana amin'ny fahamarinana ao an-tokantrano aza vadivadika izany ny vola 25,000 nitra de tenena 25,000 fa mividanako mofo gasy ny 500 ioko de vao tenenina eo zany ianao hoe tratrakely ary taona isany ty fa sasany tsy afaka satria manino mahatonga anao test efa nisy zavatra hafa atao, fa nisy zavatra tsy nilamina atao miaina amin'ny fahamarinana. Jereo nge Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4:14 ho Jesosy taminy zany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ray afa tsy amin'ny alalako. Jesosy ny fahamarinana, izy mihitsy ny fahamarinana ka raha marina ianao miaina velona ao anatinao Jesosy. Ahoana ny ahafantarako fa atao anatiko Jesosy iainao ny fahamarinana. Amen. Jesosy ny fahamarinana raha teo any an-danitra zany ianao dia tsy maintsy miaina amin'izany fahamarinana zany. Raha tianao ny hiverina amin'ny planin'Andriamanitra ny tokantranonao, verena ny fahamarinana. Esory ny lainga averenao any amin'ny tompony. Tsy anao nge zany lainga zany tsy namorona antsika andainga Andriamanitra. Ny lainga ohatra, ny lainga dia lalana ray izay tena hoe mahatonga ny olona tsy ho marina. Ao amin'ny Jaona 4:4 ozy ny ten'Andriamanitra, ianareo avy tamin'ny devoly rainareo fa izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra amin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia adiny azy ny lainga satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Tena teneny mihitsy ny Jesosy hoe ty lelako ty aza vela mandainga tsony satria manino ny lainga ozy dia avy amin'ny devoly. Rainareo ny ray ny lainga tadio tsara fa ny olona mandainga zany dia zanaky ny devoly automatika fa tsy misy tonga dia hoe ana eo anao dia mamadibadidresaka eo aza miteny rehefa tsy azonao tsara le izy. Ny tena zaro an'izany mihitsy ny fiainantsika hiverenantsika aza mandainga mihitsy. Misy fotoana aza ampianarina mandainga ny zanakao teneno izy hoe tsao mamanay, misy olona tonga hitako dia mivoaka le sasy tsao ny mamanay hoainina ianaoko azonareo le izy dia zao misy verina aminao amin'izay le izy mandainga aminao amin'izay le zanakao reto raha andainga mandreraka iza nampianatra azy an'izany aten'izao izy ampianaro izy iaina amin'ny fahamarinana. Allo iaina amin'izany fahamarinana elay avereno amin'ny lohany ianao esory ny lainga avereno any amin'ny tompony zany fa tsy anao. Jesosy nampianatra amin'ny fahamarinana foana izy esory ny lainga aza ampianarina mandainga zanakao aza fahanana lainga vadinao tsy tararatsy tsisy dikany rehetrarehetra dia tatatarainao an-trano nefa tsy marina akory. Aza miaina amin'izany lainga zany aza tsangana amin'ny lainga ny tokantranonao. Lazainao fa mbola tsy nanao sipa mihitsy anao nefa efa efatra ny tany. Dia tena rehefa tsy anontaniana aloha afaka tsy miteny ianao. Aza manorina zavatra amin'ny lainga zany fe ho tratra foana rehefa avy eo ninona resaka lainga rehetrarehetra averenao any amin'ny tompony any. Amen. Aza fahanana lainga ny ray aman-dreninao. Ianao nge olona vao hisandratra ray aman-dreninao hitsodrano anao hivavaka ao anao andenganao zavatra tsy azonao atao mandainga amin'ny olona rehetra
mandainga amin'ny avocat anao, mandainga amin'ny dokotera anao. Rehefa ny olona kely zatra mandainga loatra marary ny kibony lazay fa marary ny sofiny. Dokotera, ena mazo anao? Ny sofiko. Nefa izy mangodika valana atsy. Hitanareo fa tsy normal, ratsy ny lainga. Ratsy ny lainga. Ka te hiteny aminao hoe aza ampianarina an'izany, aza ampianarina an'izany ao an-tokantrano aleo tena compte mazava an'io. Rehefa mba te hitazotazona ianao dia tsoro marina. Za manana an'izao ty fa tsy ameko anao fa anao mba tazotazomiko ty. Ka mba zaiko dia mba ikeo kely aloha zay. Fa atila izy fa teneniko any rehefa ampiasa. Dia mezany le vadinao ianao rehefa avy eo ianao ty tena mba ampiomehy mihitsy. Aza manao zavatra mandainga izany ao an-trano. Amen. Fa rehefa tena miaina amin'ny fahamarinana ao an-tokantranonao tena lasa tamahanao Jesosy. Ao foana izy. Tsisy raha tsy tafiditra izany ao. Tsisy asany devoly miasa izany ao. Satria maninona? Ny toetran'Andriamanitra nefa mipetraka ao. Manana faniriana tsara mba hiaina an'izany fiainam-pahamarinana izany. Hoy izy pasteur omaly hoe raha tsy tonga etaetanao ozy izy no mpamela heloka dia tsy ho mpamela heloka mihitsy ianao. Dia ohatr'izay ihany koa rehefa tena ho entanao za Jesosy tena teanao marina. Ndraindraiky jereo nge le vehivavy niona tamin'i Jesosy inona tonga an'i Jesosy nanavitra anazy? Nisy fahamarinana tao anatiny. Aiza mivadinao ozy izy Jesosy? Za ozy tsy manambady. Marina azy. Marina ny ianao ozy izy tsy nandainga ianao. Misy lehilahy ozy fa tsy vadinao. Fa misy ny sasany tsy vadiny akory fa vadin'olona dia ilay vadiny. Mandainga. Dia jereo ilay vehivavy tao anaty akta ratsy izy fa hitan'Andriamanitra hoe marina ihany izy satria tsy manambady izy fa Jesosy moa tsy niteny hoe mangala-badin'olona ve ianao dia tsy niteny izy. Izy Andriamanitra hoe tena ampina ianao fa misy fahamarinana ao anatinao. Amen. Mety hoe mbola tsy mahatratra an'ilay tena izy ny fanoloran-tenanao fa rehefa miaina amin'ny fahamarinana ianao dia Jesosy manampy anao. Jesosy tia anao. Jesosy efa ela ny te hitsofoka ao anatin'ny fiainanao. Tsy tian'Andriamanitra ho simba izany ny fiainanao. Te hampiaina fiainana mahafinaritra anao izy. Fitiavana izany, izany ny tena talentan'Andriamanitra. Izy ny antsoina hoe fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana izy. Izany ny tia ny iainan'ny olona. Tsy tia nisy olona tiana mihoatra izany. Ao an-tokantrano ianao milasa fa tia mivadinao efa any ivelany koa ianao miteny fa tiako. Mandainga ange ianao izany satria nahoana? Devoly ny ray ny lainga. Devoly manova ny zavatra marina rehetrarehetra ao amin'ny fiainan'ny olona mba hahatonga ny olona ho diso ny tanan'Andriamanitra. Dia rehefa diso ny tanan'Andriamanitra dia ory amin'izay dia izao ny tena enjana adino amin'izay rehefa maneno ny trompetra. Zay ny tedavina. Lalovina eo aloha ianao, lalovina eo ianao ary aza mieritreritra izany hoe izay nge ny tahiana be dia tena Andriamanitra mihitsy izany ny tena teo amin'ny fiainanay. Tsy fitahiana re tompoko ny ara-marinana fa tena miaraka aminao Andriamanitra. Tsy izany mihitsy ny ahitana hoe rehefa mahomby ny asanao dia milaza ianao fa tena ianao ny tian'Andriamanitra indrindra. Fa ny olona mpanan-karena indrindra tao ambonin'ny tany ange tsy nakin'Andriamanitra tamin'ity izao tontolo izao ty fanoloran-tenanao fa nakininy tamin'ny fitiavana azy. Izany fiainam-panahy izao tontolo izao izany tsisy hitovizany. Zavatra roa samihafa izany. Ka aza mieritreritra mihitsy hoe satria za ohatran'izao dia mandeha tsara voaray aho zao, inona anao sipan'ilay direktera atao dia voaraiko. Dia aiza ho aiza amin'izay izany izao ilay fahamarinan'Andriamanitra raha izay ny hijoroantsika. Hoe rehefa tahiana ve ny olona dia milaza fa izy ny tena tian'Andriamanitra. Namindran'Andriamanitra fo ny fiteny azy. Za mba namindran'Andriamanitra fo dia mba nijerevany dia mba nataonao ohatran'izao. Fa tsy hoe ianao ny rehare dia hanafina ny zavatra ataonao. Mety daholo ny zavatra rehetra satria miditra ny vola, miditra daholo ny rehetrarehetra dia milaza ianao fa tena tian'Andriamanitra ve? Ny ahafantarana fa tena tian'Andriamanitra ianao dia ianao miaina amin'ny fahamarinana. Ianao tsy mety mandeha amin'ny ratsy izany fa mandeha amin'ny mazava foana. Izay ianao ny atao hoe zanaky ny mazava. Amen. Manomboka androany ahorona ao tokantranontsika, ahorona ao amin'ny fiainantsika, aza andaingana ny tenanao, hoentinao mivavaka foana ny vatanao, sanatria izany hoe ho very rehefa any amin'ny andro farany. Fa maninona ny fitahana ny vatanao? Aza fitahana izy. Hoento miaina amin'ny fahamarinana. Rehefa mandeha vavaka dia mandeha vavaka izany. Rehefa manolo tena ho an'i Jesosy
tena manolo tena ho an'i Jesosy. Rehefa mandoalika mivavaka dia aza mody hoe eo mason'olona mody mandoalika mivavaka nefa ao anatin'ny body fotsy anao mody vavaka io mandoalika nefa manao Facebook. Tsy tadio tsara fa mandaingana ianao hoe tsisy olona voa amin'izany ange. Fa tsika ihany ny voan'izany. Manana zany fiainam-pahamarinana zany, misafidianana zany, andeha amin'ny fahamarinana tanteraka mba ho tazan'Andriamanitra n'aiza n'aiza apahanao dia hitany daholo ianao rehefa misafidy an'izay fiainam-pahamarinana. Ny farany ao amin'ny Romanina 1:9-20 teo tsy ny ten'Andriamanitra hoe fahasehovany an-danitra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana amin'ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Matoa mitranga amin'ny fahatezeran'Andriamanitra dia misy olona miaina amin'ny tsy fahamarinana ao izay. Mila tsika tena tsy manao izay mahatezitra an'Andriamanitra. Tediavy hoe inona ny toetran'Andriamanitra, inona ny tian'Andriamanitra, mba efa niainanao ve zany sa izay tianao foana. Zay tianao foana ny ataonao, hitady izay tiako, hitady izay tiany vadiko, hitady izay tiany zanako, hitady izay tiany olona. Fa inona mba tena tian'Andriamanitra? Ny tena tian'Andriamanitra dia ianao miaina amin'ny toetrany. Zah hiaina amin'ny toetran'Andriamanitra satria zany ny tian'Andriamanitra. Tsy hanetsika amin'ny fahatezeran'Andriamanitra mihitsy mba hiaina amin'izany atao hoe fahamarinana zany. Rehefa misy ozy izy ny tsy fahamarinana, mampihetsika ny fahatezeran'Andriamanitra zany. Manomboka androany ndao hiaina amin'ny fahamarinantsika mba tsy hahatonga antsika hiaina amin'izany fahatezeran'Andriamanitra zany. Tena sarotra be nge raha ny olona raha nitezitra aminao mbola enjakenjana ihany, maika fa Andriamanitra nitezitra aminao dia tena tsy tantarantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mihitsy matoka fa nandray zavatra ianao androany mba hoentintsika andray mba vaky ny fiainantsika izany hoe Jesosy aikay misy fahamarinana mila hiainana. Manomboka androany Jesosy tena tsy handainga intsony. Aleoko tsy miteny raha ohatra ka tsy maintsy. Fa raha hiteny dia zao za tsy hiteny akoatra ny fahamarinana. Mpandainga ozy izy vakitsika teo ny devolo ny ray ny lainga. Tsy an'Andriamanitra, tsy anao zany lainga zany. Manomboka izao nge mampalenina zazakely raha dia efa mandainga. Fa zao miala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa tonga faniriana lalinao anatinao zany fiainana zany, fahamarinana zany, dia manomboka ataon'Andriamanitra tena fiainanao zany. Hitsangantsika hiteka andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Ao vaovaon-tananao dia isoran'Andriamanitra ny fotoanandro amin'ny maraina. Ankasitrao amin'ny fonao manontolo fa isan'izay nanatrika teto ianao na saina nomena teny nandray teny. Ome voninahitr'Andriamanitra fa izy no nifidy sy ny antso izy ny tantana anao na tonga ny fotoananao malalaka afaka anatrika an'ity fotoana ity. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fanatrehany, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny hafatra, misaotra ny amin'ny fananganana, misaora amin'ny fananganana. Isaora an'Andriamanitra ny fanarenany atsika, ny fandamina, ny famangino, ny finoantsika, ny fanomezany teny fiainana. Saotra raha eo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy Tompo isan'ny privilégié tombotsoa be ho an'ny isa tokantrano sy ho an'ny isan'ny olona izay nanatrika teto. Ny fanahinao no nitarika anay ary voataonanao eto amin'ny fanatrehanao izay androany. Misaotra betsaka ny amin'ny sekoly tokantrano, misaotra ny amin'ny teny nanitsy, nanangana, nampahery, nampianatra, nampandroso, nanoro ny marina ary mitondra fahamarinana, mitondra fiainana, mitondra famelombelomana. Makasitraka izay ny amin'ny fananganana, ny fanamboarana, ny fanovanana tsy mety ho tonga mety, ny fanasitranana zany rehetra zany dia isaorana sy ankasitrananao fa ambadiky ny teninao no mitranga zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ndao tsika mbola hivavaka ametraka ny fiainam-pahamarinantsika ho tena pratika tokoa, tena ampiatritsika rehefa avy nandre. Mianatra mitsotra, mianatra mitsotra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. Dia rehefa misy fahamarinana ozy mpanompon'Andriamanitra teo tokantranonao dia misarika ho azy ny mason'Andriamanitra, misy zavatra tsy angatahanao tonga ho azy. Ndao tohizina fiainam-pahamarinana ho azy mbola tsy manao zay moa dia andao anao fiainam-pahamarinana. Ho an'izay efa manao dia andao ataontsika bebe kokoa, ho fenontsika amin'ny momba ny fiainantsika. Amen.
Alleloia. Avafantananao dia tao mivavaka izany ray aminaran'i Jesosy entinay tao anatrihanao ny tsy fahamarinanay ary mifono izay satria misarika ny fahatezeranao ny tsy fahamarinanay. Mangataka famindraposo amelan-keloka ho an'ny tsiraray avy izay manaraka sy manatrika eto satria ny tokantranonay dia tianay ho tokantrano misy ny tananao, mahazaka ny fahamarinanao, mahatamana ny fanatrehanao. Manomboka andro amaraina tompo dia tsarovy amin'indra fonao zay mba hitsangana vaovao, hianatra hapiatra ny fahamarinanao amin'ny andavanandrom-piainanay, amin'ny atsipiriany amin'ny zavatra rehetra mahakasika ny fiainanay. Hifonanay aminao tompo ireo endrika tsy fahamarinana, lainga, fiatsaram-belatsia izay manimba amin'ny masonao tsy hijery anay malalaka. Tahiondray ny tsiraray avy izay manatrika eto androany afaka hiainga vaovao satria anao no laza fa raha fantatrareo marina dia ny marina no nafaka anareo tsy ho andevo. Saotra betsaka ny amin'ny tsiraray avy saotra ny amin'ny famindram-ponao maraina, saotra ny amin'ny famelan-keloka disponible noho ny amin'ny rahanao izay nalatsaka ao anay. Saotra fa misy fahasoavana tianao arotsaka, tianao hamenona ny bangy eo amin'ny fiainatokantrano izay rehetra tonga eto. Misaotra fa misy fandresena tianao aseho, misy alahelo tianao hovaina, misy zavatra raraka tianao hatsangana, misy zavatra potika tianao amboarina indray ary miandry anay ao amin'ny fahamarinanao ianao. Saotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'izao fotoana izao. Tahiondray ny tokantrano tsiraray avy, ny fifandraisan'ny mpivady, ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fifandraisan'ny mpiray-tam-po, ny fifandraisan'ny tsiraray avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Raha misy an'io tompo marary mety miatrika olana, miatrika fahasahiranana, androany nampatsiahivinao fa ny fironinao zay araka ny endrikao hiadana ary na ny fiadanana sy ny fahamarinana dia toetranao napetraka ao anatinay. Misaotra Jesosy ampatsiahivinao hatrany zay fa tsy natao hiandry zavatra avy amin'ny fianakavianay, avy amin'ny vady aman-janakay, fa nomenao fahafenona atao anaty famatotra amin'ny fahafenonao, iombona aminao mba afaka hanomeny rehetra ihany koa ho an'ireo vady aman-janakay. Saotra fa ianao mihitsy manova ny fomba fijerinay mba tonga anay hanam-piadanana sy haina fahasambarana miaraka aminao. Tsarovy ny tokantrano izay tonga eto indray androany sy izay manatrika sy izay mandreny izao vavaka izao mba ho voatahiry mba ara-pahatonga anao ny amin'ny rahamanlanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen dia amen. Ataontsika diaka mba fitsara ho an'ny tompo mahazo toena vetivety kely dia anao fanaty isika ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Paul laza izay manome amin'ny fifaliana ozy izy no ankasitran'Andriamanitra raha sendra mety tsy afaka manome anao miaina amin'ny fahamarinana vavaka amin'i Jesosy izay mba hanakomeny ianao amin'ny fotoam-pionatsika manaraka indray. Ny fotoanantsika dia zoma sabotsy, zoma zao amin'ny 4 etsy amin'ny trampokon'olona, sabotsy maraina amin'ny 7 hatramin'ny 7 sasany eo dia hiaraka isika hampiasa ny fontsika ngeta hitan'Andriamanitra hatrany. Ny sekoly amin'ny herinandro ambony tsy miova, misy latsinainy, talata, larobia mba ahafahan'ny fiainam-panahintsika me mandroso sy me mitombo, me miroborobo hatramy, me manantona an'Andriamanitra. Tsarovy ny rallye de miracle iarahantsika amin'i Jesosy amin'ny zoma sabotsy lahady zao eny Betafo. Misy olona any mila mivavaka ataonao, misy olona any mila ny fanokafanao fonao mba hiresaka amin'Andriamanitra tompo. Misy olona voafatotra mba hafao, misy olona potika any atsangano indray, misy olona tsy mahafantatra ny tokony ataony any tena vangio sy vonjeo izy mba io 3 andro io andreteny fahamarinana izy dia ho atsanganao ny fiainany. Amen. Dia ho voatantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Zarao ary fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo. Amen.